Nomery toko fa 430. Ny ho faritry ny tany Kanana. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: mandidia ny zanak'Israely hoe, raha tonga ny amin'ny tany Kanana ianareo, dia izao no tany izay ho azonareo ho lova, dia ny tany Kanana arak'izay faritaniny. Ary ny lafiny atsimo amin'ny taninareo dia hatramin'ny efitra zina izay mifanolotra amin'ny Edoma, ary ny faritaninareo atsimo dia hatramin'ny farany ranomasitsira any atsinanana, dia miolaka eo atsimon'ny fiakarana Akrabima, dia mandroso hatrany zina, dia mahazo any atsimon'ny Kades Barnea, dia mahazo any Hazar Adar, ka mandroso hatrany Azmona, ary miolaka hatrany Azmona ka hatramin'ny lohasahandrika any Egypta, ka dia mihatra amin'ny ranomasina. Ary ny amin'ny faritany andrefana dia endro ny ranomasina lehibe sy ny amorony, ka hatreo no faritaninareo andrefana. Ary izao no faritaninareo avaratra, hatramin'ny ranomasina lehibe, dia aoka ny tendrombohitra Hora no ho tandrifinareo. Ary hatramin'ny tendrombohitra Hora dia aoka ny lalana makany Amata no tandrifinareo. Ary aoka ny faritany azo any Zedada, dia azo any Zifrona, ka dia hiatra any Hazar Enana. Izany no faritaninareo avaratra. Ary ny faritaninareo atsinanana dia ampifanitsio amin'ny Hazar Enana ka hatrany Sefama, dia hidina hatrany Sefama ka hatrany Ribla any atsinanany Aina, dia mbola hidina ihany koa ka hipaka amin'ny ranomasiny Kinereta atsinanana, dia hidina ihany indray hatrany Jordanina, ka dia hiatra amin'ny ranomasitsira. Izany no taninareo araka ny faritaniny manodidina. Ary Mosesy nandidiny zanak'Israely ka nanao hoe: zany no tany izay hozarainareo araka ny filokana, dia izay andidiny Jehova omena ny firenena 5 sy sasany. Fa ny firenena taranaky Robena araka ny fianakaviany sy ny firenena taranaky Gada araka ny fianakaviany, dia efa nandray ny zarataniny. Ary ny antsasaky ny fireneny Manase koa dia efa nandray ny zarataniny. Dia ny firenena 2 sy sasany samy efa nandray ny zarataniny aty andafy atsinanan'ny Jordanina, hitsy ny Jeriko, tandrify ny fiposahany masoandro. Ny anaran'ny lehilahy 12 mitendrena hizarany tany. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: izao no anaran'ny lehilahy izay hizarany tany ho anareo: Eleazara mpisorona sy Josoa zanaky Nona. Ary loholona iray avy amisam-pirenena koa no alainareo hizarany tany. Ary izao no anaran'ireo lehilahy reo: ny avy amin'ny fireneny Joda dia Kaleba zanaky Jefone, ny avy amin'ny fireneny taranaky Simeona dia Semoela zanaky Amihoda, ary ny avy amin'ny fireneny Benjamina dia Elidada zanaky Kislona, ary ny lohan'ny firenena taranaky Dana dia Boky zanaky Jokli, ary ny avy amin'ny taranaky Josefa ny lohan'ny fireneny zanaky Manase dia Haniela zanaky Efoda, ary ny lohan'ny firenena taranaky Efraima dia Kemoela zanaky Siftana, ary ny lohan'ny firenena taranaky Zebulona dia Elisafana zanaky Parnaka, ary ny lohan'ny firenena taranaky Isakara dia Paltiela zanaky Azana, ary ny lohan'ny firenena taranaky Asera dia Aioda zanaky Selomy, ary ny lohan'ny firenena taranaky Naftaly dia Pedahela zanaky Amihoda. Ireo no nodidiny Jehovah hizara ny tany Kanana ho any zanak'Israely.